Tsara loatra Jesosy a deraina ny tompo mbola tononoka hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo a napaka tanteraka ao anatin'ny ankonanao amin'izao fotoana izao a zany fiadanana zany dia tahaka an'ilay tenenin' Jesosy Kristy indro fiadanako nomeko anareo izy tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao dia fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy mihitsy ny no tononiko mba hanapaka ao anatin'ny fonao a mba hanapaka ao anatin'ny ankonanao amin'izao fotoana izao a raisam-pinoana ry zany amen. Misy mesazy fohy izay zaraiko amintsika miaino amin'izao afatra fohy izao a aza atao hoe tahaka ny kisendrasendra no andrenosanao an'izao feo izao a amin'ny fotoana izay rehetra andresanao an'izao feo izao a misy zavatra tiany Jesosy loatra zosianao tiany Jesosy loatra ianao izay miaino an'ity vokaly ity a ary misy zavatra tena tiany tompo ampita ao anatinao misy zavatra tena tiany Jesosy amanginanao misy zavatra tena tiany Jesosy anafahananao amin'izao androany izao andro ny fanafahana andro ny famojeny andro ny fialana ao anatin'ny fiainana feno aizina tanteraka fiainana feno karazana fatotra rehetrarehetra tsy haiko hoe inona mety mahazo anao amin'izao fotoana izao mety vesatry ny fiainana mety mavesatra ny fiainanao mety misy zavatra mavesatra ny anatin'ny fonao any mety misy zavatra mangejanao ezahanao alana fa tsy afaka mihitsy zany rehetrarehetra zany androany raha vavy malala sy rana dahato amin'ny tompo misy tantarana zazavavy anankiray izay any anatin'ny Jaona filazantsaran'ny Jaona toko 4 misy tantarana vehivavy samaritana anankiray izay rehefa nandeha natsaka rano teo am-patsakany izy dia teo koa Jesosy dia natsaka teo izy dia nindrana siny tamin'i Jesosy mba hoe homeo rano kely atao anatin'izany zay ilay tantara mihina fa mety efa fantatra loatra izay tantara zany raha hijery azy ianao dia any amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko 4 misy an'izay tantara zay. Jesosy nefa raha vao nahita n'io razazavavy io dia efa fantany hoe misy zavatra vesatra misy zavatra mibloke misy zavatra mamatotra ao anatin'io zazavavy io misy zavatra fatotra ao anatin'ny fiainana misy zavatra mavesatra ao anatin'ny fiainana ary zany zavatra zany hitan'i Jesosy eny amin'ny fiainana zany zazavavy zany satria Andriamanitra raha mijery anao dia malala an'izay rehetra ao anatin'ny fonao izy malala an'izay rehetra ao anatin'ny sainao izy fatan'izay rehetra ao anatin'ny fiainanao eny fa na dia afeninao ary zany eny fa na dia tsy lazainao manodidina ary zany eny fa na dia tsisy malala ary zany fiainanao zany ianao rery mizaka azy any anatin'ny fonao any ianao rery mizaka azy any anatin'ny sainao any Jesosy mahita Jesosy malala mety miady rery ianao anatin'izany mety mitomany rery ianao anatin'izany fiainana zany fa Jesosy mahita efa hitan'io androany ny fotoana fantany zavatra rehetra miangajanao io zazavavy io nanavesatry ny fiainana izy nangataka Jesosy tamin'izany fotoana zany mba homeny rano tao anatin'izany dia nomeny any Jesosy tao anatin'izany fa hoy Jesosy rehefa nahita ny zavatra tena anatiny hoe Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay fa ny rano izay omeko azy dia ho aloha rano miboiboky ao anaty ho fiainana mandrakizay ora vehivavy taminy tompoko omeo izany rano izany aho mba tsy angetaheta na anketo antsaka itsony ho Jesosy taminy andeha ary antsony ivadinao ka manakanesa raha vehivavy namalika nanao hoe tsy manambady ho Jesosy taminy marina izany izay nolazainao zany tsy manambady ianao fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny marina izany voalazanao izany zany fantatra Jesosy no fiainana na dia tsy nitantara ry izy dia tonga dia Jesosy nalala hoe endry efa nanambady efa indimy ianao efa nisolosolo vady ianao efa tsy mipetraka tamina vady anankiray ianao efa nisy fisolosoloana tao fantatra Jesosy zany na tsy nitantara ry izy fantatra Jesosy ihany koa ny etaeta ao anatin'io ravazavavy io etaeta ny teo afaka
Voananiny foa fotsiny izy niteny tamin'i Jesosy io omeo an'izany rano zany mba tsy ananako etaeta ka atsaka eto amin'ity rano ity tsony. Inona moa ny endriky zany zavatra zany ravavy malala? Misy zavatra nangeja atao anatin'ny fiainana vehivavy io. Raha mijery zany hoe efa indimy nanambady zany izy, efa nisolosolo lehilahy niaraka taminazy izy, endriky ny fahotana zany, gejam-pahotana, gejam-pikorotana mpiainana zany nanangejany raha vehivavy io. Ary problème resaka ara-pitiavana, problème resaka ara-tokantrano, zany ny zavatra nahazo an'io raha vehivavy io. Fandray andro izy fanena lalana tamin'i Jesosy. Rehefa mifanena lalana tamin'i Jesosy izy, nandreny tenin'i Jesosy izy, tafalatsaka tao anatin'ny fony zany ka nahatonga anazy ny teny hoe ry Jesosy mba omeo an'izany rano zany mba tsy hananako etaeta. Fa ho koa Jesosy mantsy aminao raha vehivavy, raha mbola hisotra n'io rano eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao, hitady fitsaharana ho an'ny fiainanao, hitady fitsaharana mba hazonao fitsaharana, fiadanana, ilanao karazana olana zay rehetra ngeja mangeja ny fiainanao ao amin'izao androandroany zao raha mbola andeha araky ny herinao ianao, andeha araky ny tanjaka ao ianao hitady vahaolana, mety ahita vahaolana ihany ianao, mety ho afaka ihany ny problème. Fa ho eo mantsy ianao raha vehivavy, ho eo mantsy ianao raha nadahy, afaka izay problème zay, ho avy indray problème manaraka, ho avy indray ny fiasan-tsaina, ho avy indray ianao mety kivy, mety hiafara ny famoizam-po ianao, mety hiafara ny fanaovanovana foana mihitsy ianao amin'izany fotoana zany. Androany tia anao Jesosy. Ny teny Jesosy io, zay rehetra misotro ny rano zay omeko azy tsy angetaeta mandrakizay. Inona ny endriky ny rano, ny endriky ny rano, ny tenin'Andriamanitra mamangy anao. Ny tenin'Andriamanitra any anatin'ny 1 Jaona toko voalohany 5. Nisy endrim-pahotana sy gejam-piainana namatotra tao anatin'io ravavavy io. Mety ohatran'izany koa ve ny fiainanao? Mety feno vesatra ve ny fiainanao? Ny tenin Jesosy ao anatin'ny episkily voalohany nosoratan'i Jaona toko voalohany 5 zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Raha manaiky ny fahotantsika atsika dia matoky sy marina izy ka mamela ny helokontsika rehetra ary manadio atsika ho afaka amin'izany Jesosy Kristy ao anatin'izany. Ny tenin'Andriamanitra hoe avy ary zao sy ianao hifandahatra fa na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo, ho tonga fotsy tahaka ny oram-panahy, dia ho tonga mangatsakatsaka tahaka ny sily ny fahotako sy ny fahotanao. Inona mety zavatra nataona tany? Mety efa tsy haiko hoe mety ianao mihitsy mety nanitsakitsaka ny vadinao, mety voasarika na vehivavy tany ivelany tany, mety voasarika tamina vadin'olona tany ianao, mety voasarika tamina karazana lehilahy, mety voasarika tamina karazana vehivavy. Tsy haiko inona vesatry ny fiainanao androany. Raha tanora ianao miaraka amin'ireny vadin'olona ireny, na ianao efa manambady fa mitady indray ny akanga tsara soratra ny ivelany any, na vehivavy ianao na efa renim-pianakaviana na raim-pianakaviana na tanora, tsy manameloka anao Jesosy. Androany ny fotoana anafahan Jesosy anao, manontony aza atao sakana ho anao ny fahotana vitanao fa anafaka anao Jesosy. Tia anao Jesosy, tiany loatra ianao matoa nataony velany enonao zao teny zao. Tiany ianao afaka, tiany ianao hiditra ao anatin'ny fiainana vaovao, tiany ianao hiditra ao anatin'ny fiainan'ny fahazavana, hiala ao anatin'ny fahafatesa-piainana, ho anan'ny fiainan'ny fahavelomana mandrakizay. Tiany ianao hiala ao anatin'ny aizina mba ho an'ny fahazavana magaga ao amin'ny Jesosy Kristy. Mba hiarina ny fiainanao, dia hiarina indray ilay ankohonana kelinao, hiara-paly indray nareo menakavo kely, hiorina ao amin'ny Jesosy Kristy, ho feno fahasoavana, ho feno fiadanana, ho feno fifaliana, ho feno fiainana be da be. Fandevoly raha vavy, raha nandara ho avy dia tonga izy andrava, ny mpangalatra tsy ho avy raha tsy andrava, amono, andringana, fa za kosa ho avy ananana fiainana dia ananana fiainana be da be ho Jesosy. Androany ny fotoana ianao mihitsy natsoina ho anao ty antso ty, ho antso an'ny famonjena, ho antso an'ny fibebahana, miverena ao amin'ny Jesosy
rahalava ianao a tsy manameloka anao Jesosy elao ny fahotana rehetra manaova dingana vaovao a mirosoa amin'ny Jesosy a fa ao misy lalam-pamonjena aminao ao misy hanina ho anao ao misy fiarovana ho anao ao misy fiainana be da be alleluia dia raina Jesosy voninahitra ho anazy rery ihany a raiso ny hafatra fa natao anao a izany hafatra izany dia raintsika ny tompo Hiverina minao avirai Hiverina minao avirai kiu Ilai ciuccia kinyutanata Sini sakyo Fatima ulavina Ikatulucu uanamtuku Isari tenaku Nyarakami Sakambinu, sifinu, abini sajina, mayalu kambanyelacha. Kariana sitena sujina. Ciao, saci afantaju, faefana mijalafu. Ajaniza, ino afanave, lanaure, yara itwe, chamila. Ciao, ciao, saci afantaju.